Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah rahalasana babinatin'ny finoana Islam atsika mpanaraka an'ity fandaharana ty. Androany tsika dia iresaka fanompona anankiray. Io fanompona io dia fanompona hita mandritra ny 10 andro farany amin'ny volana Ramadan. Ary ny tanjona amin'izany dia handeha hijery sy ahazo le tombony Lailatul Qadr araka amin'ny filazan'ireo manampahaizana amin'ny finoana Islam. Tsy inona izany fanompona zany fa ilay fantatra amin'ny anarana hoe al-i'tikaf. Inona n'antsoina hoe i'tikaf? Ny i'tikaf dia midika fa ny fijanonan'ny olona anankiray ao anatin'ny moské mandritra ny andro vitsivitsy miaraka amin'ny fikasana izay nataony tany ampiandohana. Zany hoe mijanona anao ao anatin'ny moské, manao ireo karazana fanompona, ireo doa, famakiana Qur'an, soala, sy ny sisa, ary tsy miala mihitsy ianao ao anatin'izany moské zany. Fa raha vao miala anao dia tapaka ilay i'tikaf izay nataonao. I mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia hita fa nanao an'izany i'tikaf izany tamin'ny androm-piainany, ary tsy mbola nisy fotoana nanajanona an'izany i'tikaf zany. Isaka ny miditra ny 10 andro farany amin'ny volana Ramadan dia iny mpaminany mitondra ny entany mipetraka ao anatin'ny moské mandra-patongava ny aliny idy zay vao mody any an-tokantranony izany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary tamin'ny andro zay nandaozany an'izao tontolo zao, zany hoe ny andro vitsy izay ialany eto ambony tany, dia inona zavatra zay nandalo? Nanao i'tikaf 20 andro, zany hoe raha vao tapitra ny 10 andro voalohany tamin'ny Ramadan dia efa nibata entany ny mpaminany ka nandeha tany amin'ny moské, ary 20 andro farany amin'ny volana Ramadan no laniny tao anatin'izany i'tikaf izany tamin'ny fanomponan'ny Allah, tamin'ny fitalaovana amin'ny Allah, tamin'ny fanaovana ireo zavatra zay mahafalifaly any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ny karazan'izany i'tikaf zany? Ny i'tikaf dia mizara anankiroa. Misy ny i'tikaf obligatoire ary misy ny i'tikaf izay fantana antsika amin'ny anarana hoe sunna. Ny obligatoire dia zay i'tikaf nataon'ny olona anankiray ny obligé na nandidiny tenany amin'izany i'tikaf zany. Ohatra amin'izany, ny olona anankiray nanao voady na nanao vava hoe raha zaho omeny Allah subhanahu wa ta'ala zanaka dia na i'tikaf 3 jours zaho amin'ny moské. Rehefa nahazo zanaka tokoa ianao dia tanterao le voady izay nataony tamin'ny Allah. Ary na ihany koa ny olona anankiray hoe raha afa-panadinana zao dia manao i'tikaf 2 jours amin'ny moské. Raha mahazo asa tsara zao dia manao i'tikaf. Rehefa manao voady ianao amin'ny Allah dia obligatoire aminao ny manao an'izany i'tikaf zany amin'izay fotoana zay. Ilay sunna kosa dia ilay izay fanaontsika isan-taona rehefa miditra ny 10 andro farany amin'ny volana Ramadan dia miditra ao anatin'izany i'tikaf zany isika. Inona ary no ataon'olona ao anatin'ny i'tikaf? Ao anatin'ny i'tikaf dia ireo karazana fanompona manandanja rehetra no ataony olona anankiray ao anatin'izany i'tikaf. Ao anatin'izany ny famakiana ny Qur'an Karim. Tokony hanapitra ny Qur'an izy mandritra ny 10 andro zay janonany ao anatin'ny moské. Ny doa tsy ho adininy mihitsy satria ampanaovana fifehezana izy ao anatin'ny moské izy dia manana pourcentage bebe kokoa ny hamalian'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny doa izay ataony. Ao ihany koa ny fanaovana azkaro maro samihafa. Ary tadidio fa ny zavatra zay manimba an'izany i'tikaf zany dia ny fialanao ao anatin'izany moské zany. Rehefa anao zany tsy ao anatin'ny lakourben'ny moské, rehefa mivoaka an'izany lakourben'ny moské dia tapaka avy hatrany ilay i'tikaf satria tsy voahaja ilay andry izay ijoroan'izany i'tikaf dia ny fijanonana ao anatin'izany moské zany. Inshallah raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam amin'ity taona 2020 dia na dia eo aza ilay hoe tsy fahafana manokatra moské amin'ny faritra sasany na hoe fahafana vonjimaika fotsiny hoe latsaka an'izany olona 50 zany dia inshallah hanao i'tikaf foana antsika ary inshallah ahazo ny tombon'izany i'tikaf zany inshallah. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatramin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.